Zany amin'ny vovoiny fa mitsidika ireo fotodrafitrasa lehibe entina andraisana ny fivoriana tampony francophonie ny farany herinandro teo. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary ny mpanolontsaina manokana ny filoha. Fotoana nahafahan'ny filohan'ny Repoblika nijery ny firosoan'ny asa ary koa nahafana namariparitra ny fahavitana ara-potoana ireo fotodrafitrasa lehibe. Ny trano fivoriana iray ao amin'ny centre de conférence internationale Ivato sy ny village de la francophonie eo Andotampenaka no notsidian'ny délégation ny filoha tamin'izany. Hatreto dia voalaza fa ho vita ara-potoana ny fotodrafitrasa ary efa eo amin'ny dingana famaranana na ny finition sisa no tanteran'ireo teknisiana miasa andro aman'alina amin'izany. Izay ny amin'ny vovoiny fa i Madagasikara kosa dia anisan'ireo firenena 12 mpikambana ao anatin'ny OACI na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale nahazo mari-pakasitrahana avy amin'ny filohan'ny filan-kevitra nandritra ny fivoriam-be natao tany Montréal ny 17 septambra lasa teo. Amin'ireo firenena raiky amby 10 mpikambana ao anatin'ny OACI na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale dia anisan'ireo firenena 13 nahazo ny mari-pakasitrahana avy amin'ny filohan'ny filan-kevitra i Madagasikara nandritra ny fivoriam-be izay nitanterana tany Montréal ny 17 septambra. Madagascar. Izany mari-pakasitrahana izany dia natolotry ny tele général ny ACM James Ndrianalso sy ny ministry ny fitaterana Benjamin Ramanatsoa any filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fa 20 oktobra lasa teo. Tamin'ny filaharan'ireo firenena izay nahazo ny mari-pakasitrahana dia nilahatra tamin'ireo firenena lehibe izay efa avo lenta ny lafin'ny fiarovany Madagasikara raha tsy tanisa fa tsy Émirats Arabes Unis, Israël, Autriche, Italie. I Madagasikara no any firenena voanivoaka ny annexe B no nahazo izany mari-pakasitrahana avy amin'ny filohan'ny filan-kevitry ny OACI izany. Niavo ny letan'ny fiarovana eo amin'ireo asa mifandraika amin'ny sidina anabakabaka, ny fahaiza-manao, ny fahaiza-mitantana sy ny fanajan'ny gouvernemanta malagasy ny firenena tandalana izay miantoka ny fahaiza-mitantana no nahafahan'ireo tompon'andraikitry ny fitaterana anabakabaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankasitraka ny Madagasikara.